eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely de raina ny tompoandriamanitra omena voninahitra trany izy no zao fahavelomana nomeny antsika izao miteny an'izany mantsy aho mba tsy hanadino ianao fa izy tompo no antony fisinao sy antony zao fahavelomanao izao miteny an'izany ihany koa aho satria tsy hainao tsy haintsika ny mampitombo ny andro ahavelomantsika eto ambody tany ity raha nivoazan'ny baiboly no jerena dia avy aminy zao fahavelomana misy ananantsika izao ho jesosy any amin'ny Matio 9:17 vakina le teny ary iza ho aminareo na de manazy no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza noho zany saikisan'andro aza manadino ny misaotra an'Andriamanitra ianao manarak'izany manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay efa eopotitra fahita lavitra ny tenako amty androany ity mitsodrano anareo aho mba andray fahasoavana ianareo amin'ny alalan'izao afatra entiko izao ny fampianarana entiko ho anareo androany moa dia mikasikany amin'ny fanasitranana sy ny fanafahana zay ataon'Andriamanitra amaky baiboly isika arak'izay voasoratra ato amin'ny asin'ny apôstôly 10 ka ny 7:30 sy 7:30 toy zao ny voasoratra asin'ny apôstôly 10 7:30 aloha amin'ny anaran'i Jesosy dia ilay teny natomboka hatrany Galily ka notoriana tany Jodia rehetra teo aorianan'ny batisa zay notoriany Jaona de ny amin'i Jesosy avy any Nazareta izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masa sy ny hery sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana zay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy riavana malala ianareo zay mahita sy mandrea am'izao fotoana izao araky ny voalaza soratra masina mpanasitrana ny aretina rehetra ny tompoandriamanitra efa hatramin'ny taloha no nanaovany an'izany hoy ny baiboly ato amin'ny Exodosy 5:12 andao vakitsika ny voasoratra Exodosy 5:12 de vakitsika ny 9:20 zao voasoratra raha zoto ihain'ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka anao zay mahitsy ho maso sy ihain'ny lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra de tsy isa ataoko aminao ireny aretina rehetra ireny zay nataoko tamin'ny Egyptianina fa izao no Jehovah zay mahasitrana anao de mbola maky ihany koa sika Exodosy 3:20 andininy 5:20 fa manompoany Jehovah Andriamanitra reo de hitany ny haninao sy ny ranonao izy ary esoriko aminao ny aretina riavana malala mazava ny voasoratra fa mpanasitrana ny aretina rehetra ny tompo Andriamanitra mpanafaka ihany koa izy koa na inona hery ratsy mamatotra sy manakejanao na manahoana sy manahoana ny hery ananany zany mpamatotra sy mpanakejy zany ary na inona olana entina de ain'Andriamanitra ary vitan'Andriamanitra ny manafaka anao am'izany tsy manahirana ny tompoandriamanitra tompoko ny manafaka anao ohatra araky ny voalazan'ny baiboly zao voafatotra sy voageja nandrisin'ny taona maro ny zanak'Israely tao Egypta fa izao tsy na Egyptianina ny Egyptianina ny herin'ny tanan'Andriamanitra rehefa niditra nitsehatra tao Egypta Andriamanitra mba anafaka ny zanak'Israely tantarain'ny baiboly fa tao anaty fotoana tsy napozina tena hoe tsy napozina afaka ary votsitra niala teo an-tanan'ny Egyptianina mpamatotra sy mpanandevo ny zanak'Israely zany no niseho riavana satria mpanafaka Jesosy Kristy fa ny mampahery de ity nanomboka tamin'ny fotoana
natongavany Jesosy Kristy teto ambonin'ny tany de tsy olona iray na roa na vitsy intsony no nanehoany an'izany fahasoavana lehibe zany de ny fanasitranana sy ny fanafana fa olona maro ka nataiza ny toerana nalean'i Jesosy dia nitondra fanasitranana sy fanafahana hatrany hatrany izy. Zany no anton'ilay teny Asin'Apôstôly toko 10:7-telopolo sy 8:telopolo lay lovakintsika teo. Ary manamafy zany ihany koa ny voalazan'ny Isaia mpaminany hoe naminany Isaia fa ho avy ny fotoana isy fanasitranana, isy fanafahana, isy fanesorana ny olona ho afaka amin'ny rofy de faminaniana kasikeny amin'i Jesosy zay nambaran'izay. Ambony zany araky ny voalazan'ny boky Matio, Marka, Lioka, Jaona na manao ahoana sy manao ahoana ny fisehoan'ny aretina sy ny famatorany devoly dia tsy nanana sarotra an'Andriamanitra mihitsy ny nanasitrana sy nanafaka an'izany olona izany. I boky Matio, Marka, Lioka, Jaona hoy aho no mitantara an'izany rehetra zany. Nositran'Andriamanitra sy noafahany daholo zay rehetra tonga teo amin'i Jesosy, tao ny jamba, ny mandringa, ny mona, ny marenina, ny maty ila, ny malemy. Tao ihany koa reo zay very saina tanteraka no nieriny fanaratsy fa samy nositraniny sy noafahany daholo zay rehetra tonga teo amin'i Jesosy Kristy. Ary hatramin'ny andron'ireo apôstôly ka hatramin'izao vaninandro misy atsika izao de mbola mitohy zany asa fanasitranana sy asa fanafahana zay nataony fahiny. Fa ny mampiavaka azy fotsiny de ity: na de efa nampiakarina tany an-danitra aza Jesosy Kristy ka voasoratra hoe petraka ao tany-kavanan'Andriamanitra de mbola notohizany Jesosy zany asa fanasitranana sy asa fanafahana izany. Ka ny apôstôly rehetra indray, ny loholona rehetra indray, ireo zay natsony tompo ho mpanompony de samy nomeny fahefana sy hery mba anasitrana sy anafaka ny voafatotra. Ao amin'ny Asin'Apôstôly toko 5 zao vakitsika zay voasoratra zay. Asin'Apôstôly toko 5 de notsanaka ny voatantara manomboka amin'ny 2:12. Ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantara sy fakakana maro teo amin'ny vahoaka, ary izy rehetra nirasaina teo amin'ny fialofan'ny Solomona, ary tsy nisy tamin'ny olona sisa rehetra sa ny ray taminy, nefa nankalaza azy ny vahoaka. Ary voamaika nisy olona maro koa nalana vavy zay nin'ny tompo nanampoisana, ka dia nentiny teny an-dalambe aza ny marary ka napetrany teny ambony farafara sy fandriny mba isy ho azony tadidiny Petera hay raha mandalo izy. Ary ny olona maro avy tamin'ny vohatra manodidina any Jerosalema dia nivory koa nitondra ny marary sy zay nampahorian'ny fanahy maloto de sitrana avokoa izy rehetra. Eo amin'ny Asin'Apôstôly toko 5:12 zao somary averiko kely. Ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantara sy fakakana maro teo amin'ny vahoaka, ary izy rehetra nirasaina teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Matoka namerina kely an'izay ten'izay de mba tiako amafisina amitsika fa na de efa tsy tety ambony tany tsony aza Jesosy fa efa nampiakarina ho any an-danitra de ny tanan'ireo apôstôly ndray, ny tanan'ireo loholona, ny tanan'ireo olona zay natsony tompo ho mpanompony no nampiasainy nomeny fahefana sy hery mba hitondra fanasitranana sy fanafahana ho an'izay marary sy ho an'izay voafatotra. Voatsy ela kory ray volana izay no nanasitranan'Andriamanitra ity lehilahy anankiray ity tamin'ny alalan'ny vavaka zay nataonay. Entiko milaza aminao fa na dia tsy ety ambonin'ny tany intsony azy Jesosy fa efa nampiakarina ho any an-danitra ary mipetraka ao tany-kavanan'Andriamanitra de mbola manohy an'izany asa fanasitranana sy fanafahana izany. Tafarisaka tamiko ty lehilahy anankiray ity satria nivonto ny fony rehefa natao ny fizahana tany am-pitsabo, nivonto ny fony ary tsy afaka
mampikoriana raha araka tokony ho izy intsony ny fony, ary zany ho antony natonga azy safotra matetika efa nampiasana ihany ny fanafody, satria dokotera manam-pahaizany, dokotera mahay zavatra, fa tsy nisy akony tamin'izay zavatra zay. Fa re fataorina mivavaka fanafahana sy vavaka fanasitranana nataonay kosa, de tena deraina ny tompo Andriamanitra, deraina Jesosy, fa sitrana tanteraka izany le lazana. Ka rehefa nataondray ny fizanany fony, de tena hoe tsisy trasina aretina tao anatin'ny fo, fa sitrana tanteraka. Tena na izary te tena gaga sy talantsana hoe tena tsy miova anao Jesosy, tena mahagaga anao Jesosy, tena mahay zavatra rehetra anao Jesosy, ka omena voninahitra ny tompo ny am'izany rehetrarehetra zany. Ry havana, marary ve ianao am'izao fotoana andrenesanao azy zao? Inona lay aretina? Manao ahoana ny fisehon'ny herina? Efa afa-po tamin'ny fitsaboana ve ianao? Ary efa leo tanteraka ny mihinana fanafody ihany ko ve ianao? Ary tsy vitan'izany fa efa lany vola mikarena mihitsy ve anao tamin'ny fitsaboan-tena, ary tsapanao fa tsy ampy intsony ny farisin'ny miankonanao na fianakavianao amin'ny fitsaboana. Hoy aho aminao, raha sanatria ka marary tokoa ianao am'izao fotoana zao. Aza kivy ianao, aza mahamoy fo ianao, mpanasitrana ny tompoandriamanitra, mpanasitrana Jesosy Kristy, afaka ny ovonjeny ianao raha mino azy sy manatona azy am'ty androandroany ity. Izy no ambarany baiboly fa tsy miova, omaly sy anio ary mandrak'izay raiso hoery lehibe ampitombo fononao ny fanasitranana zay nampanaoviny Jesosy Kristy andreto apôstôly, araka ilay novakina tao amin'ny asin'ny apôstôly 5:12 ka hatramin'ny 4:12 teo. Raiso hoery lehibe ampitombo fononao ihany ko lay fijorona vavolombelona nataoko teo ny am'ilay lehilahy sitrana tamin'ny fo zay nivonto ary tsy afaka nanosika tsara ny raha mba hikoriana am'y vatantenany ty lehilahy ity. Ry havana, sitrak'Andriamanitra ny anasitrana anao zay mahita sy mandrea am'izao fotoana zao. Sitrak'Andriamanitra ho iaho. Manarak'izany, matsapatena ve ianao fa misy fanahy mitondra tahotra sy ororo zany ao anatinao ao? Miseho zany amin'ny alina, amin'ny alalan'ny nofy, na miseho mivantana mihitsy zay fanaratsy mitondra tahotra sy ororo zay. Sa tsy ianao zay mahazo anao, fa ny zavatra tsapanao fotsiny de ity: misy tahotra sy tebotebo foana ao anatinao ao, na ao anatin'ny tokantranonao, na eny an-dalana ianao. Misy zavatra mampanahanao foana ihany koa. Lasa ratsy fijery olona ianao, toa lasa olon-dratsy avokoa ny manodidina anao ankehitriny. Sa ao anatin'ny tranonao mihitsy misy hery hafahafa, matsapa ianao fa misy hery ratsy manosika anao tsy ho tamana ny trano. Matsapa ihany koa ve ianao fa toa misy hery mifamosavina izany ao amin'ny tokantranonao ao. Sa matsapa ianao fa am'izao fotoana zao dia mikorotana be mihitsy ny sainao, araka ny fomba fiteny dia ila ho lasa-dala ianao. Ry havanao, ry mpiainy malala, hoy aho aminao, efa nomen'Andriamanitra antsika Jesosy Kristy hitondra fanasitranana sy hitondra fanafahana, ary tsy nisy olona ka hoe tonga tao am' Jesosy ka nolaviny, tsy nisy olona ka hoe tonga tao am' Jesosy ka tsy noafahany, fa zay rehetra tonga teo aminy de novonjeny avokoa. Ato amin'ny Matio 5:20 zao, 5:20 safady, de andaovaka itsika voasoratra Matio 5:20 de zao ny voalaza eo amin'ny 10:20 sy ny hatramy 9:20. Ary efa tonga teo am'ny vahoaka izy ireo, nisy lehilahy anankiray nanantona Jesosy de nandohalika teo anatreny ka nanao hoe: tompoko, manondrafo amy zanako lafa marary ny andro be izy ka mahantra tokoa. Fa matetika izy no
mianjera ao amin'ny afo ary matetika ao amin'ny rano ary nitondra tamin'ny mpianatra ao fa tsy nahay nasitra anazy izy ary Jesosy namalaka nanao hoe ry taranaka tsy mino sady efa nivadika mandra-poviana no toerako aminareo mandra-poviana no andeferako aminareo eto aty amiko izy 10:20 ary nyteny mafy azy Jesosy de nivoaka tamin'ny demony ka sitrana lay zazalahy tam'izay olo izay mazava ny voasoratra hoe nanantona Jesosy ity ram-pianakaviana ity nitondra ny zanany zay nampahoriny demonia tratry ny aretin'andro be tonga teo am' Jesosy izy nandoaky any akohaka Jesosy satria moa teny hoe eto aty amiko aty izy de ina nataony Jesosy no afany zany olo zany zay mahatonga amin'ny teny hoe tsy misy olona ka tonga ao am' Jesosy tompoko mandoalika miankohaka mitaraina aminy satria marary satria voafatry ny fanaratsy ka hoe atosiny tsy ilainy tsia fa zay rehetra tonga ho aminy dia afany avokoa efa naniraka an' Jesosy tety ambony tany mantsy ny ray mba hitondra fanafana sy fanasitranana ho an'ny olona rehetra Jesosy hitondra famonjena ho an'ny olona rehetra Jesosy tsaroko taona maromaro lasy zay efa nisy olona nanaovako vavaka malokana reto fianakaviany reto dia nampalahelo ny tantarany satria izy mianakavy samy natsapa rehefa tonga ny alina fa misy zavatra mampatahotra azy zany ao anatin'ny tokantranony ao misy zavatra mampiororo azy zany ao anatin'ny tokantranony ao ary tsy mahita toro mihitsy izy mianakavy zay isan'andro zany no nitranga ka rehefa tonga tao zahay satria nisy olona nitondra ny anakao amin'izany fianakaviany zany de nivavako an'izany fianakaviany zany zahay de omena voninahitra tompo fa tamin'ny andro nanaovana vavaka fanafana ho azy dia no ahafan'ny tompo izy zay no lain'ny olona zako hoe Jesosy Kristy na tsy tety ambony tany azy fa efa nampiakarina any an-danitra de mbola miasa manasitrana miasa manafaka ka ny tanan'ireo apôstôly ny tanan'ireo loolona ny tanan'ireo mpanompon'Andriamanitra zay natsony no ampiasainy hitondra fanasitranana hitondra fanafahana de omena voninahitra ny tompo fatahorina vavaka nataonay dia tsy niverina tamin'ny tsony zany fanahy mitondra tahotra sy ororo isan-kalina izany tena tsapan'izy ireo hoe afaka izy sa kosa misy olana hafa akoatran'ireo voalazako reo tsapanao fa tena mampijaly sy mampahory anao am'izao fotoana zao ohatra olana eo amin'ny famelomatena tsy anasa mihitsy anao hatramin'izao andro andrenesanao azy zao mba manampaizina ihany anao mba manana diplôma ihany anao fa saingy toa zava-poana daholo zany fahaizana sy diplôma zany fa tsy nety nahitanao asa fivelomana mihitsy zay asa ataonao azy ho an'izay ny asa na asa birao na asa tena de tsapanao hoe tsy mety na tsy misy mahatamana anao na de anakiray azy zany ve no mitranga aminao tiako milaza aminao fa mpanafaka Jesosy Kristy mpanafaka tena mpanafaka ary mpamonjy izy voaray volana lasa ihany ko zay vita fitaom-pivavana tao amin'ny fiangonana Rifiandrotra kely de nisy tovavy anakiray zay nanatona hoe mila vavaka izy de no tantarainy tamiko fa leony izy tsy te hiasa intsony fa maninona anao no leo tsy te hiasa intsony tsy zakako izy izy ny atmosfera iainako ao ampiasany fa mipiara-miasa amiko rehetra ozy de mangarikia raha tsy fijery mifosafosa ny patroko izy tsapako tena tsy tia mihitsy izy fifotoana ny asako tao fa tsy mba nampitombony ny karamako nefa asa be debe no ampanaoviny tena leo ina nataoko paster to ia hoe aza mialy anao fa hivavako anao fa Andriamanitra mahay manafaka anao am'izany zavatra mampijaly sy mampahory anao zany de mivavaka ho azy tamin'ny oaladeriva io isorana tompo fa afakerinandro ndray de niverina izy nivory aladeriva tao de niona tamiko de nitantara tamiko hoe niala tsy nagniny pastera de niova ny zavatra rehetra tao ampiasanao izy lasa sarika tamiko daholo ny mpiara-miasa amiko rehetra le patroko izy lasa tena mandray abe ary de nampitombony karamako paster nefa za tsy nangataka zany taminy de hoy aho hoe hitanao fa nisy fanahy
namatotra zany teo aminao, ny zavatra nampahory anao zany tao nitondra jaly, nitondra fahorianao anao, fa rehefa resy io de zao tsapanao niova tantara rehetra tao amin'ny toeram-piasana. Ao ihany ko re olana ara-pitiavana na olana ara-panambadiana, tsy haiko hoe zany tokoa ve no mahazo anao, efa antaonany no nisy zany teo fiainanao, efa nataonao daholo zay azo natao rehetra fa resy any anao, ry avanao hain'Andriamanitra ary vitany ny manova ny fiainanao ratsy ho lasa fiainana tsara. Ahoana ho Jesosy Kristy any Matthieu 7:20 a mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no anomenareo fitsarana. Mazava ny teny Jesosy tompoko, fa na izy ianao manana zavatra mampijaly sy mampahory arak'ilay nitantaraiko teo hoe aretina na asa fany ratsy na olana ara-pivelomana na olana ara-pitiavana sy olana ara-panambadiana, ny atongavanao am Jesosy no ela de ao am Jesosy no anomezan'Andriamanitra anao fitsaharana, ka le fiainanao teo aloha zay narana jaly narana fahoriana dia ho ataon'Andriamanitra fiainana vaovao, fiainana misy fifaliana, fiainana misy fiadanana. Ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary vitan'i Jesosy ny miasa amin'ny fomba lehibe sy magaga eo amin'ny fiainanao. Araky ny fahanambarako hatramin'izay mantsy de izao, tsy miova ny ray, tsy miova ny zanaka dia Jesosy Kristy, tsy miova ny fanahy masina, tsy miova ny tenin'Andriamanitra ao anaty baiboly ity, tsy miova toy zany ihany koa ny programan'Andriamanitra. Mbola manasitrana ny tompo Jesosy, mbola manafaka ihany koa izy manaka ankehitriny, mbola mamonjy ary mbola mahay manova olona mba hanana fiainana tsara izy hatramin'izao. Vavolombelona zany ny tenako ry mpiainy malala, raha miteny zany aminareo aho tsy sanatrika hoe vantara na manao publicité fotsiny, tsy etompoko, fa finiavana ilaza aminareo fa tsara ny tompo ary tianao sy ny ankonanao izy am'izao ora andrenesanao azy zao. Finiavana ilaza aminareo fa zao ny fotoanan'Andriamanitra natokan'Andriamanitra ho anao, ho an'ny ankonanao. Te hitratsetro ny fiainanao izy, te anomeanao fiainana mamy sy tsara izy am'izao vaninandro zao. Ny mahafinaritra an'Andriamanitra mantsy de ity, na iza olona ka tapa-kevitra ny anatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana Jesosy Kristy, tena tapa-kevitra ny ampandrosa Jesosy ao anatiny, de zany fahasoavana be dehibe no tantaraiko zany no tian'Andriamanitra ho tanterahana eo amin'ny fiainana zany olo zany. Engany ka ho tsapanao ny famarinana zany teny ambarako zany. Ho amanokana moa de efa nivavaka aho, tsy ndray mandeha na indroa fa matetetika de mivavaka aho mba tsisy hevitra tsy araka an'Andriamanitra zany ao anatiko am'izao fampiasan'Andriamanitra izao. Satria iza moa ao mpanota toy ny mpanota rehetra ihany ateo aloha, olona ratsy toy ny olona ratsy rehetra ihany ateo aloha, efa mba nanompo samby sy ndresaka tamin'izany fanahy maty zany, kanefa no fahasoavan'Andriamanitra de namonjy ny fanahiko izy tateorina de niantso ao mpanompo izy, ary izy no nanome fahasoavana anasitrana ny marary, anafaka ny olona voafatotra. Izy no nanome fahasoavana mba hitondra fahasoavana ho an'ny olona rehetra zay tonga ao amin'Andriamanitra amin'ny alalany fonina Jesosy. Ary zany no antony mahatonga hoe mivavaka tompo, mifona aminao aho, arovy aho mba tsy irere na hiavinavina na hisy hevitra hafa ratsy ao anatin'ny saika ao, tsy araka ny sitraponao, satria ampiasainao aho, satria ombanao aho, tsy avy amiko zan'Andriamanitra fa avy aminao. Noho izany raha te ho sitrana ianao am'izao fotoana zao, satria marary efa tena mijaly ianao no ny herin'ny aretina. Raha te ho sitrana ianao, raha te hanana tantara vaovao ihany ko ianao, satria efa leo tanteraka am'izao amin'ny alalan'izao olana entin'ny fanaratsy na entin'ny oziny izao ianao, efa leo tanteraka, efa tsy hanao tsony zay lalana kale na iakavanana na iakavy, de ho ia hoe miverena amin'Andriamanitra tompoko, miverena amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoanan' Jesosy Kristy. Io Jesosy Kristy zay lazaiko aminao hoe mpanasitrana io, mpanafaka io, mpamonjy io, omy baiboly,
efa maty nitondra ny fahotantsika teo ambony azy fijaliana Jesosy Kristy, efa nokapohana izy ho fanasitranana ny olona rehetra zay mararika mino azy, ary efa naringana ny fanay ratsy rehetra amin'ny karazana izy tamin'ny alalan'izany fahafatesana teo ambony azy fijaliana izany. Ary voalaza baiboly fa maty izy de nalevina ary natsakan'Andriamanitra tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Velona izy am'izao fotoan'izao, tsy miova izy ho maty sy anio ary mandrakizay. Zany no antony mahatonga manana fahasahiny manambara zao tenin'Andriamanitra zao aminao hoe mbola manasitrana Jesosy, mbola manafaka Jesosy, mbola mahay malova amin'ny fiainan'olona ratsy ho lasa tsara Jesosy. Ry havanao, aza mangataka andro intsony, tapoany ny hevitra ho androany, ome toerana ao anatinao Jesosy, ome toerana ao anatin'ny tokantranonao Jesosy, ary am'izay zavatra rehetra ataonao na inona de lazao Jesosy hoe manasanao a Jesosy fa mba hoeto amiko hiarakitsika anatanteraka ty zavatra ity. Tiako milaza aminao fa ny anam-panao hevitra tak'izany hoe de ho hitanao ny herin'Andriamanitra miasa amin'ny fomba lehibe tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanao. Fanampin'izany ary averiko matetika izy ity, raha sitrakao de tena asaina ianao, asaina mpitiavana, tonga ava mihitsy mamonjy ny fotoam-pivavahana zay karakaranay fiangonana Refy Androdrakely. Ny antony mahatonga anay manasanao tompoko, dray mety tsy azonao le izy, de ny mba hahatonga anao atsapa herin'Andriamanitra manasitrana, manafaka, mamonjy, manova ny fiainanao. Zava-dehibe ny hoe miona manokana aminay ianao, de ampaherezinay, de amaitra any an-tanana, fa mbola zava-dehibe mihoatra noho zany ny famonjena fotoam-pivavahana. Ary zany no antony mahatonga amin'ny baiboly milaza ato amin'ny Hebreo 10:5 hoe aza mafoy ny fiaramiangona tahaka ny fanao sasany, aza mafoy ny fiaramiangona satria zava-dehibe mihitsy ny amonjenao fiaramiangona, zava-dehibe. Ary zany ihany koa natonga amin'ny baiboly miteny eo amin'ny Romana 10:7 hoe ny finoana de avy amin'ny toroteny, ary ray toroteny renesinao de teny avy any amin'ny Kristy. Zay mahatonga amin'ny mampahery hoe tongava mihitsy anao mamonjy fotoam-pivavahana, tongava fa tena ahasoanao zany, ahatsara ny hoavinao zany, ary ahafanao mandray ny herin'Andriamanitra mamonjy anao zany. Ka ny dery ny atsara ny voninahitra moa de ho an'Andriamanitra irery any. Io voasoratra io moa ny fandaram-potoana na ny andavanandro talata sy ny alakamisy samy manomboka amin'ny 2 ora sasany, na ny alahady misy fidiriny 3, fidirina voalohany 7 ora sasany, fidirina faharoa amin'ny 10 ora, fidirina fahatelo amin'ny 2 ora sasany. Raiso fahasoavana ho anao ny sin'izao fiangonana Refy Androdrakely izao. Ivavaka ho anareo aho am'izao fotoana izao, apetrao ny fonao ny tananao, na apetrao ny faritra misy marary anao ny tanana, na ihany koa mandolia anao am'izao fotoana izao ao anatin'ny tokantranonao ao, ary minosy matoke fa hiasa ny herin'Andriamanitra amin'ny alalany vavaka ataoko anao. Ivavaka atsika. Ry Tompo Andriamanitra tsy toho, lay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Misaotra ny amin'ny teny zay nampitondranao ateo. Ny teninao de herin'Andriamanitra amonjena zay rehetra mino, herin'Andriamanitra anasitranana ny marary, herin'Andriamanitra anafahana an'ireo zay voafatotra, herin'Andriamanitra amonjena zay manana olana, ary herin'Andriamanitra ihany koa hitahinao an'izay rehetra mino ry Andriamanitra io. Ka de misaotra anao. Ary am'izao fotoana izao raiko de mangataka ny famorapona ho an'ny tsiraray avy, mandrafoka asehoy ny herinao magaka miasa arak'ilay nambarako teo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sitranina ny marary rehetra, miala amin'ny tenan'ny olona ny aretina rehetra, na aretina inona, aretina inona, hatrany tampindoka hatrany am-palady, aretina ho mitovy, esorina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny vairatsy, ny fery, esorina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mihitsana ny kansera rehetra, mihitsana amin'ny anaran'i Jesosy ny kansera rehetra, sitrana ny fery rehetra. Ary reo zay voafatotra fanaratsy, didiko za fanaratsy any hiala amin'ny olona, hiala amin'ny tokantran'ny olona, hiala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta any. Ary vahako ihany koa ny olana nara-pivelomana io, nara-pitiavana sy ara-tokantrano io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Vahako ny olana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, vahako ny olana
tompo Andriamanitro ianao ane iasa o amin'ny tsiraray avy isambatan'olona am'izao fotoana zao. Atao fitsapana fa tena tia azy anao tompo, ary zao mihitsy fotoana natokanao aminjena azy amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofoko ran'ny olona andray fahasoavana lehibe am'izao fotoana zao. Omenanao Andriamanitra raitsy to idery niaja ary ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Zay zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ity androandroany ity, ka de mametraka ny mandram-piona. Afaka miona aminay moa ianao, io ny telefônina. Afaka mamonjy fotoam-pivavana ihany koa anao satria hitako hoe tena tsara mihitsy zay ary maherezy mivava isan'andro. Omena tompany ny voninahitra. Veloma tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi, Androndrakely.